Manyanangi gasikara wo Mananani lazale Manatatara tamatave Abakwabe Nisy lay cyclone Honorine tamin'ny 15 mars 1986 dia fotsika amin'ny ampary lay boulevard Ratsimilao zany tsy tany karfa intsony lasa fasika iny lalana Ratsimilao menga very amin'iny hôpital be iny teto moka tsy azo nandalovana na tomobile ty teo ity le RN5 taloha ty teny velomina ndray izy zao misy zava-misy dikany be dia be mihitsy izay lalam-pirenena ny velomina zay ty lalana dia tonga teto nametraka ny fanamby hoe tsy maintsy votaina alohan'ny fankalazana ny fety pirenena dia ny zavatra mitranga androany vita ny lalana mandrofy isika ary ny tokana Ya ovakitsika ny takelaka izay manamarika ny fitokanana an'izao fotodrafitrasa izao izay mirakitra ato anatin'ny takelaka vato zany hoe tsy afaka kosehana sady tsy afaka hofafana fa dia mijanona ao anatin'ny tantara vaky toy izao izany takelaka zany Republikan'ny Madagasikara fitiavana tandazana fandrosoana boulevard Ratsimilao Toamasina notokanany Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Republikan'ny Madagasikara noton'ny colonel Andria Nanteina Ndria Miaja Liva ministry ny asa vavety Toamasina fa 5 Jona 2024 asitsika tehaka mabe ny fitokanana amin'izany fotodrafitrasa zany. Merci président, merci président, merci président, merci Boulevard Ratsimilao zay nataony orinasa Olasy Madagasikara zany andreko matofilo araky ny fanambarako teo mirefy 10 sy 700 metatra miala ato amin'ny hôpital be trary amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara zay le phase voalohany hitatsika moa zany amin'ny petit plan Google aty le asa natao zany de nanao protection na littoral aloha zany hoe natsangana le carapace io zany tsy maintsy nangadina ohatran'izao aloha de nasina géotextile de nalefa ny enrochement manina moa napetraka le géotextile io zany de anti-contaminant io zany hoe le pollution avy any ambany na le fasika na le argile avy any ambany tsy tonga contaminer le sol aty ambony de zay no ametrahana azy le enrochement ndray le vato zany de napetraka rovana le ramble zay natao satria distance lavalava ihany tsy maintsy natao ny ramble satria de nikondrika daholo de naverina zay ramble zay de zay ny ilana an'le enrochement eto moa zany tsika mandeha le ramble compactage rehefa vita izay de napetraka ny couche de base sy ny couche de fondation couche de base ary ny couche de roulement io moa zany de anisan'ny toromarika ny menao ny famafisana sy ny calton'ny asa de narahana tsara reny à partir ny dimensionnement zay navoaka note de calcul zany 30 cm ny couche de fondation 25 cm ny base ary 5 cm ny couche de roulement zay hitatsika io mirefy 2 fois 2,75 zany hoe 10 mètres 10 mètres afin 10 ny largeur ny lalana
afana mifanena zany dia ny trottoir avy ety amin'ny côté mer zany 2 mètres zany tia le trottoir any ambadika 1 mètre zay moa zany izy amin'ny ankapobeny Andriamatofoloa ny asa moa zany vita tanteraka vita ny markazo sol mipetraka ihany koa lampadaire araka nambarako teo misy 9 izy ary mandravaka tanteraka le boulevard ny asa faharoa le phase 2 ataon'ny orinasa SMATP moa zany miala very amin'ny Jacques Rabe Mananjara jusqu'à hatrany amin'ny Jovena Ambalamanasa dia efa ankoro efa eo ny orinasa ka tsy maintsy enjena arak'izay malaky ny fanatanterahana zany asa zany tompoko.
Merci, président. Ansinyanangi kasikara wo mana nilazale mana tatara tamatave ava kwa be skwafia vana ngara zakenga yura yenga na kowo java ini ziti malenga kamtungava mamangyango Dala muni ngakowo Nara uri amirate Nara fali amitsara